Manana ny ambarany manoloana ny firosona ny amin'ny fividianana solom-bavambahoaka amin'ny faharoapolon'ny volana desambra ho avy zao Andriamatoa Tinandry izay isan'ny manaraka akaiky ihany koa ny fiainam-pirenena raha ny voalazany dia mbola betsaka amin'ireo kandidata no tsy miroso amin'ny fampelezan-kevitra noho ny antony hoentimana. Anday andraikitra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tsaray. I raha malala nefa amin'izao fotoana izao fa à peu près zany eo amin'ny mbola marobe ny mbola tsy mirotsaka amin'ny resaka fanaovana propagande ny solon-tenana avy amin'ny vondrona na avy amin'ny indépendant. Eo moa ny anton'izany a dia eo le hoe gestion vokatry le fitontonan'le fanaovana ny fihodinana faharoa sy ny fifidianana solom-bavambahoaka. Isy fiantraikany zay, isy fiantraikany amin'ny feon'ny demokrasia aty Tsimbazaza fiantraikan'izay.